Fiasan'ny fitondrana nanidiny hainao manjery Cool TV sy Cool FM ho hita eo ny fivoaran-draharaha ampitso eny amin'ny tribonaly. Tafakatra hatramin'ny 570 ny manao pasiporo isan'andro rehefa tena ao anatin'ny fotoana fialan-tsasatra, mety vita 30 minitra na 2 andro ny pasiporo iray. Mitaky ny amoana tsy misy fepetra ny kandida ny avitra ho an'ny firenena, miombon-kevitra amin'ny collectif des candidats. Tonga eny amin'ny tsenan'Antananarivo ny enomby halatra andray fepetra manokana ny gendarmerie pirenena. Anatin'ny fampahalalam-baovao tomboky lahy sy tomboky vavy, ampanatsana no hiara-bananao sy anasananao anaraka ny fampahalalam-baovao ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Trangam-piarahamonina mampitaran'ireo mpiadin-tseneny Mahamasina rehefa alakamisy toy izao, mafy ny fitsiky ny mpangary paosy. Amin'ny alalan'ny fifandonana inina atao no anatahan'izy ireo ny paosy na ny poketra akan'izy ireo ny ao anatiny, fanadihadiana manokana natao teny an-toerana. Ety an-tsenan'ny Mahamasina, ny mpivarotra mikendry ny alafo, ny mpividy miady varotra, ny mpangary paosy kosa miafina mbahaky ny anjarany ihany koa. Ny mahavariana, toy ny fantatr'izy ireo olona mitondra volany anaty poketra ny tahaka ity ramatola sibatra iray ity. Andeha nijery zavatra tao Mahamasina zay dia nisy vehivavy anankiroa zay akaikinay teo, bodaboda anankiray dia mahihy anankiray dia mifanifanisika be dia lasa vola 2,500,000 dia karapanondro, pasiporo dia firavaka. Efa mitandrina mihitsy ka efa toa devant le poketra nefa ohatrany hoe tratrany fandrakirakena angamba satria enonay hoe mitondra fanafodiny le olona satria indrony le koziny dia fanodrony zany ny tatany le poketra tsy entsony. Sintomahery arak'izany na hoe fampidirana tanana ao anatin'ny paosin'ny mpiantsena no fanaon'izy ireo amin'izao fotoana izao, fa fifandonana nanamarina izany ny fanazavana ny polisy pirenena miandraikitry ny faritra iny. Zao zany ohatra zany hoe miakatra zany le olona mibisy, ohatra zany miakatra le olona mibisy dia misisika amin'le olona izy dia efa manana sac kely ohatran'izao dia apetany amin'le olona le sac dia zavatra azony ohatran'izao dia tonga dia ampidiriny amin'ilay sac. Midina ny bus arak'izany hatrany anaty tsena ny sehatra iasan'ny mpangary paosy ho any ety Mahamasina rehefa tsena toy izao. Fantatro ireo mpivarotra tsara ny mpangary paosy saingina dia tratrany ambodiomby amin'ny fanaovana asa ratsiny azy izy ireny dia tsy afa-manoatra ireo mpivarotra noho ny fahatahorana fandrahonana. Eny an-tsena raha teo no antom-pivelomana isan'andro. Tena misy dia misy tokoa ilay mantataka poketra amin'ny lamina. Dia hafa mantataka dia hafa misikitra an'ilay volana poketra an'ilay olona. Ohatran'izao zao dia mamaky lamba zany ianao. Dia izy dia mody mitangorona eo. Dia aferitra ireo zany dia eo ilay poketra an'ilay olona ilay mpividy lamba eo ambony indray iny indray sainy angarona fa tsy ilay hijery lamba eo izy. Manoloan'izany, efa misy ihany moa ireo polisy miakanjo sivily manara-maso ao anatin'ny tsena raha ny fanazavan'ny mpitandro ny filaminana izay manao ny ady amin'ny mpangary paosy rehefa tsena toy izao. Efa tonga andro lakamisy ohatran'izao dia zahay avy aty, avy amin'ny komisaria dia mandefa olona manao mijery le mpangaro paosy fotsiny zany asan'ny reny satria mirongotra be ny fangarona paosy rehefa lakamisy ny andro. Dia matetika zany ny tena fahazahoana ry zalahy zany eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 9 isan-kerinandro zay ny mpangaro paosy azonay eto. Dia matetika moa izy ireny gardeny aviato rehefa tratra flagrant délit dia transféreny amin'ny tribunal. Tsy ny andro tsena ihany raha ny fanazavana azo tety no anaovan'ny mpangary paosy ny asa ratsiny amin'ny faritra iny fa isan'andro, fa mangiran-dratsy sy amin'ny hariva fodian'ny mponina. Eo amin'ny tontolon'ny fitsarana, raharaha telo, samy malaza ankehitriny ary mitana ny sain'ny mpanara-baovao no hiakatra eny amin'ny fitsarana eny Anosy raha ampitso maraina. Eo aloha ny raharaha Cool TV sy ny Cool FM taorian'ny fangatahany minisitry ny serasera mba hanagejana ny fitaovana ity hainao manjery ity mandra-piandry ny valiteny eny anivon'ny Conseil d'État. Eo ihany koa ny fitsarana ny Lazara Zafiarson sy ny mpiambina azy anakenina izay voazona amponja noho ny famorim-bahoaka tsy nazahoana lalina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey izay lasa malaza ankehitriny noho ny fomba nisamborany miaramila azy. Anampisany raha ampitso vao maraina ny fitsarany ministry ny fifandraisan-davitra teo aloha Iarzaka Rahaingson izay voaroroy sy efa nidoboka ampoja ihany koa noho ny resaka fifanolanana tamin'ny mpitsara. Sabotsy miosindra misy ny mikonokonanao izany ho ny mpitandro ny filaminana omaly. Manoloan'izany, maro ireo miantso amin'ny fahendrena malagasy sy ny fiverenana amin'ny soatoavina, misy ny mino, misy ihany koa ny tsy mino amin'ny ankapobeny miaia ny olom-pirenena. Le olona hitondra basy sy ny kalagy hitondra fanamina amin'ny sabotsy
zavatra mety ho misy zay satria mety misy olona hampikarama olona ny vahoaka koa nona de tsy maintsy karamaina ty ranga misy teny de ty misy basy lasa la mampikorata de io ny volanao 1 million zavatra mety ho possible zay le fatako am'sapotsy moa zavatra tsy mety mihitsy satria maneho mandrepalema alekona politika tokony tsy an-dalabe manao ndreva tany tsy le firenena tsy milamy matsony tokony akaky izy manao ndreny ohatry hoe anekondrano tsy possible ntsony hoe isin'izay eny mety misy ny olona miketriketrika anao andryzany fa raha rivotra iainana am'izao zany de tsy tokony iaingy am'izay tsony ny zavatra ataon'ireo mpanao politika ireo ohatrany mandreraka be raha mieritreritra azy satria le olona efa mitondra voariana be am'izao fotoana zao zahay fa natsiary tena hatramin'ny taona 91 efa misy mivoyan'io resaka ampiada samby gasy io 2001 2002 2009 ka hatramin'izao fa mbola tsy nisy gasy mifamono hatramin'izay ka hatramin'izao tsisy raha manjary fa ny olona fotsiny lasa soro ary ny any tena teneniko asa navokana so tsara amin'ny télévision nareo fa ny olona nentina an-dalambe matetika victime fotsiny fa fampandrindrandrisana ataony any fa tsisy mitabotombontsoa amin'ny madinika zany ny isy na tsy isy aloha samy tsisy mahafantatry tsika fa ny miteny koa am'izao mampatahotra fa de ny zavatra azo lazaina angamba de zao hoe tokony hiverina amin'le fahendrena zay nanana nireo ray aman-dreny teo aloha sika malagasy amin'ny zavatra rehetra zay atao resaka fahendrena ihany io raha mifampiaintsika malagasy amin'ny zavatra rehetra mitranga de mifampiaina zao mba torohevitry nona na adaladala raha le manoro hevitra de nona mifampiaina de mety milaminy ty raha-pireneny ty fa ny problème atsika eto de zay tsy manana an'le fahendrena hoe maimeny hafa zay taorian'ny fanambarana nataon'ny mpitandron'ny filaminana omaly araka ny vaovao samihafa no amarinina androany dia mety tsy hanao fihetsiketsena eny Ambohijatovo indray ireo mikasany anao izany amin'ny asabotsy ho avy izao tahaka ireo manoana ny fehi-kevitry ny FFKM mety hifindra amin'ny toeran-kafa izy ireo araka ny nambarany loharanom-baovao io. Nitondra ny heviny ny avitra ho an'ny firenena androany manoloana ny raharaham-pirenena mifanindran-dalana amin'izany mitaky ny tena demokrasia marina izay nitrandradratraina tamin'ny taona 2024 Itaperarandriamanantsoa mivondrona ao amin'ny fikamban'ireo mpilatsaka hovidiana ho filohampirenena. Nandresy tamin'ny fomba demokratika tamin'ny fanehoan-kevitra ny avitra ho an'ny firenena satria dia ny datin'ny fifidianana ny 14 ny volana Jolay izay tokony hanaovana ny fifidianana filoham-pirenena teto amin'ny tsika araka ny tety andro izay navoakan'ny senita dia io andro ihany no nampidirana aponja ny sekretera jeneralin'izy ireo izay sady kandida hovidiana ho filoham-pirenena ihany koa. Taky ny amoahana sy misy fepetrana Andriamatoa Lazare Verson amin'ny fiakarana any amin'ny tribunal Rampisto Joma noho izany dia mitaky zahay ny fanazanany lalàna satria raha ny zon'olombelona ny resana zany tamin'ny fomba ny samborana azy dia tamin'ny fiesika feno habibiana sy fanazana ny zon'olombelona dia iarahantsika mahita monja fa mianarana ienatra ho an'ny Madagasikara ny zavatra misy amin'izao fotoana zao ienatra ho an'ny firenena rehetrarehetra na izany na tsy zany ary isorana ireo vahoaka ray manontolo vahoaka ny Madagasikara rehetra izay nanoana ny kandida Lazare Verson sy ny namany ary indrindra ny avitra ho an'ny firenena amin'izao zavatra miatra amin'ny firenena amin'izao fotoana zao. Tao an'ireo mpirotsaka hofidiana sasany kosa indray dia naneho hevitra ihany koa ny fanamelohana izany satria dia tsy rariny loatra hoy izy ireo raha toa ka olona heverina fa ilatsaka hofidiana filoham-pirenena no atao toy ireny. Karaha zao mampalahelo satria ny esiketa Madagasikara eto mitady ny vahaolana ny président laza dia mitady hoe vahaolana ivoana amin'ny krizy ihany koa hoe tokony atao ny fifidianana ary kandida izy raha tokony izy zany tokony omaly 24 ny fifidianana mba manana heviny zany izy mahana an'le olana zay zany mampalahelo nefa izay izy prison gn'azony tadeo zay milaza moa ny fitrano filaminana saby manana ny asany koa fitrano filaminana hitany filaminana hoe sy nahazo alalana ilazy zany mahavoasika Madagasikara eto isanandro mano fa misy zay lalagna zay fa le olana raha mangataka sahazo Ontaterina amintsika raha pitso ao anatin'ny sampanin'ny fampalalam-bavao ny fivoarany toedraraha.
eo amin'izay tontolo ny politika izay hatrany anomboka ampitso ny fivoriana manokana tsy ara-potoana ataon'ireo parlemanta anteteza mitaroa andiniana ny amadian'izy ireo ny olalàna ny tolo-dalana momba ny fandrafetana indray ny fitsarana manokana isana ny fifidianana na ny CES. Fantatra mofa nisy fiovana kely ny isan'ny mpikambana taorian'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Lasa 520 izy ireo ahitana mpitsara enina avy amin'ny lafim-pitsarana rehetra, mitantana andraram-panjakana iray, mpampianatra lalàna avy amin'ny université-mpanjakana iray, mpikambana amin'ny HCC iray, ary avy amin'ireo nanao sy ny tondrozotra 10. Araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra no tarihin'ny filohan'ny teteza mita Omaly, manana 7 andro izany ny parlemanta manomboka rahampitso andiniana ny mahakasika io fanitarana ny CES io. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray ny fanehatra tamin'ny polisy ny andehanjio lavo nandroba tany amin'ny Omnisy alina. Taorian'ny fifampitifirana vomafy ary naratra ny iray tamin'izy ireo raha toka tafaporitsaka ny 7 hafa. Azony mpitandro ny filaminana kosa ireo entana noropaina. Tetsakilan'izay mpamaky trano vao mianatra raha no sarin'ny polisy tao anatin'ny trano noropaina izy ireo teny amin'ny 67 hektara fanatetiany Fabrice Tatsiresy. Reto ny tonga amin'ny fitenenana hoe mpamosavy vao mianatra raha ka lany andro teo ampamanakary. Tratrano mpitandro ny filaminana teo ampangoronana entana tao amina tokantrano iray teny 67 hektara izy ireo. Androany tamin'ny 4 maraina, tsy tao ny tompontrano, tsy karitra manodidina kosa ny fomba nidiran'izy ireo tao. Nianika lavarangana, namaky varavarankely. Mbola ireo fitaovana tao an-dakozia, toy ny rice cooker sy ny chauffe-eau ary ny gourde ny voangona. Tsy tafavoaka kory izy ireo, dia vavoro ny fokon'olona ary nampiatso avy hatrany ny mpitandro ny filaminana. Dia niaka teo izy ireo, tsy nisy nanohitra fa nibaboka rehefa nisamborona. Sendranay azy ihany koa ny Dianjolay avy namaky trano teny amin'ny lalambe ny boulevard de l'Europe androany tamin'ny 2 maraina. 7 lahy izy ireo no fanehitra tamin'ny polisy. Tsy nentin'izany rehefa nisakanana ary izy ireo no nitifitra voalohany. Raikitra ny fifanenjehana sy ny fampitifirana. Tafaporitsaka ny enina, ny iray kosa naratra mafy ary eny amin'ny hopitaly amin'izao. Azon'ny polisy kosa ny entana rehetra avy nangalarin'izy ireo izay fantatra fa ny Omnisy. Ahitana unité centrale 240, écran plat 40, onduleur iray, chargeur enina, casque moto iray ary radio kely iray, niaraka tamin'ny tandramokotra sy ny lamba ary ny sakosy nanafenana ny entana. Ny komisarian'ny polisy avy etsy amin'ny 67 hektara no nahita ity vokatra ity, mitondro fikarohana andreo olon-dratsy hafa. Tsy manaiky ny famondrana ny toby fiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka na ny are ireo taxi PH miazo any sabotsy namehana. Nahazo etsika fanairana ireo mpitatitra avy amin'ny kooperativa roa ho an'ny fiara mpitatitra olona miazo any sabotsy namehana nanomboka Omaly ka nitoy maraina io. Ny kominina kosa etsy andanina manambara fa vahaolana ny famondrana izao are izao ny vitsy dia vitsy raha ireo zotra aintso miasa nanomboka Omaly ka nitoy hatramin'io maraina io. Miandro manodidina ny antsasakadiny no mihoatra ireo mpanjifa vao mahita taxi be tonga eo amin'ny toby fiantsonana ny are. Vokatra izay taraiky amin'ny asa mandrarany ireo mpanjifa miazo ny zotra ny sabotsy namena nanomboka Omaly. Lasa mijaly be zany le mitondra entana mandeha midina dia na hitondra vola nanana lavitra be any ary dia manahirana ihany fa tonga aty ambony aty. Lavitra sy tsy mahazatra ny poniny io are vaovao io ka mampitaraina ny maro. Amin'ny ankapobeny ho an'ny mpandeha dia tsy amin'ny tolo-draraha na ny servisy ny ireto kooperativa ireto no olana fa ny mety ho fitaran'izao etsika fanairana izao raha tsy misy ny vahaolana. Zay zany efa ela be zao ny andro biset dia tsisy tomobile mihitsy aty fa migrevy le tomobile. Le anta zany tsy hainay fa hoe tsisy aretsony eto ambony eto dia zay no mitaritra ety zany afapolo zay aloha hatreto fa hatramin'izao nisy izy zao zavatra zao nanomboka Omaly sy androany dia zay mampisy olana kely ety. Afapo zay aloha hatreto. Arak'izany takin'ny ireto kooperativa ireto ny amerenana ho eo an-tsena an-tampon-tanàna ny toby fiantson'ny fiara fitateram-bahoaka. Miray hevitra ireo kooperativa roa eo an-tanàna dia ny Kofifima sy ny Kofafiava. Nangataka amin'ny komina izay hoe allo arila sy alamina ilay are eo tampon-tsena izay na sabotsy namehana na sabotsy namehana dia eo mpamolavolana izay eo mpifandresendahatra amin'ny zavatra ho atao. Mba ho fisorohana ny fitohanan'ny fiarabe loatra mialo amin'ny tetezan'ny komina Tranonamehana fa indrindra ny fitandrona ny filaminana eo anoloanan'ny distrikan'ny tanàna no isan'ny tena antony namindrana izao toby fiantsona ho an'ny taxi be izao. Efa nanomboka tamin'ny 12 ny volana Jona moa no niraisina ny fanapa-kevitra ka ny talata teo vao nekeniny teo anivon'ny komina izay fangatana izay. Ho azy ireo kosa dia laminasa tsy maintsy niraisina ka mamany olan'ny ponina ny famindrana izao toby fiantsona izao. Aminay zany dia tsy miteraka fahasorenana na fikorontanana mihitsy fa anisan'ny rindandamina ny tanàna ohatra nyreny fivoarany tanàna rehetra reny izay ataony ao anivon'ny komina ka
mamaly an'le taetan'ny vahoaka mihitsy fanasorana n'le are eo amin'ny toerana io ny antony a satria paralelina le areana bus teo aloha dia zao zany zao izy zao a misy décalage kely a tsy fitovizany dia manome an'izay le fomba fijery zay hoe nanisany efa maivamaivana ny embouteillage a eto amin'ity renivohitra ny commune ity a rehefa amin'ny arivana maraina sokatra amin'ny fifampidiniana ny commune sy ny coopérative vaolana ny famindrana ny fohy be fiantsona ho an'ny taxi be ny sabotsina mena raha ho an'ny commune manahirana ny mpanjifa sy ny ampahany mitaritra kosa izao fanapa-kevitra izao araka ny coopérative andrasana araka izany mizotra ny drarà fampitona ny fialan-tsasatra ankoatra ireo izay mikasa andeha ho any amin'ny faritany misy ihany koa ireo mandeha ho any ivelany akarivotra ireo firenena aziatika no tena be mpisafidy amin'ny vanim-potoana ny fialan-tsasatra toy izao mety ho tafakatra hatramin'ny 570 ireo mpanao pasiporo. Isanandro filaharam-be toy izao ny eto amin'ny sampana mpamoaka ny pasiporo eto Anosy manodidina ny 700 ny olona manao fangatahana pasiporo eto amin'ny ivon'ny fialan-tsasatra mahatratra amin'ny 570 isanandro izany. Matetika ny malagasy mandeha mivoaka ny ohatra hoe France zany na La Réunion sy ihany ny metsena ny mamaina azy andeha mivoaka any kanefa ny eto amintsika mbola betabe zany ireo tanàna sy faritra zany mbola tsy dia hita loatra hoe aiza ny tokony aleha. Tsy ny afera ihany no andehanan'ny malagasy any ivelany fa ny fialan-tsasatra ihany koa. Andeha ana vakansa kely any ivelany any Bangkok eo amin'ny 3 millions d'ariary eo zany no entinany dia efa mianak'izay no andeha. Isan'ny raha iray mafotaka amin'ny fikarakarana ny fiangiana ny fanaovana pasiporo. Nandeha tao ao ny resaka fa misy fanaovana afera ny fanaovana izay pasiporo izay. Maro ireo antony mahavita aingana ny pasiporo. Mety ho 30 minitra dia vita zany raha mitranga ny iray amin'ireto antony ireto. Misy karazany zany le mampivoaka alohan'le pasiporo satria na tiana na tsy tiana ny urgence zany tsy maintsy misy foana. Raha olona andeha atao évacuation sanitaire dia tsy azona eo hotazomina mihitsy fa eo no eo iny a dia vitaina eo a ny olona missionnaire raha hoe tonga avy any izy a dia missionnaire izy a missionnaire mpanjakana dia avoaka an'le hors de mission satria raha va hors de mission fotsiny dia mbola mandalo maromaro zany lalany alehany a dia nandray izy mandeha passeport ordinaire anatin'izany koa anareo mpanao gazety. Vola enin'alina ariary miampy ireo antota taratasy isan-karazany tsy maintsy fenoana no entina manao ny pasiporo araka ny nambaran'ny tompony andraikitra dia tsy mihoatra ny 2 andro ny fanaovana izany. 773 tapitrisa no isan'ny omby eto Madagasikara vao isa tamin'ny taona 2024. Olana ho amin'ny fiompiana omby amin'izao fotoana izao ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo faritra be omby toy ny any Atsimo Nosy. Isan'ireo hivatanan'ny omby alatra ny tsena ny enomby eto Madagasikara ka nisan'izany eto Antananarivo araka ny voalaza ny mpitandro ny filaminana. Mahalany enomby hatramin'ny 20 kilao isanandro ity mpivarotra hena eto Anosy ity. Isan'ny faritra mihinana hena betsaka indrindra eto Madagasikara ny eto Andrenivohitra. Ireo mpihinana dia miezaka ny mahafantatra ny fiavian'ny omby hanina isanandro. Amin'ny ankapobeny avy any Toliara, Ambalavahotsy ny Paris, Tsirony Mandidy ny omby finoana eto Andrenivohitra. Ho an'ny mpividy, madio ny sainy mividy ireo hena eny an-tsena. Indreo aloha dia tsy fantatra na mpialatra na tsy mpialatra izy efa tonga dia tonga mpividy mihinana. Ireo mpivarotra dia milaza fa eny amin'ny abattoir manodidina toy ny eny Ampasika sy Anosizato ny hena amidin'izy ireo. Na dia teo aza ny olana nateraky ny firoborobon'ny asandahalo any Atsimo, tsy niova ny vidin'ny hena tao anatin'ny herintaona. Ny nombo mo 30 ny fangaro. Ny fotsiny 907 ny kilao. Ny eny anivon'ny abattoir manodidina ny 9 na 9 isanandro eo ny omby vonoan'ny toeram-pamonoana iray. Ireo mpamongady sy ny mpanjara no maka eny an-toerana. Misy manay ohatra hoe zay mandalo ohatra hoe misy kily azy zany dia mandalo dia mifatona zay tsara ohatra le tsovary tambany asotry ihany izy tsara ihany fidiana. Rehefa tafiditra any amin'ny abattoir ka ho vonoana ny omby tsy hay avahana intsony. Ny mpitandro ny filaminana nefa dia milaza fa misy amin'ireo omby eto Antananarivo no alatra, misy ny fepetra raisina. Betsaka nefa ny ataontsika hoe mety misy osika amin'izay zavatra reny na dia efa misy aza ny fisavana ny pasiporo any amin'ny toerana izay niangany dia na tena iny dia misy ihany koa no mampiditra omby alatra. Koa dia nanapa-kevitra zany ny febekono amin'ny gendarmerie fa anao contrôle alohan'ny dirandren'ny omby reny na ny mandeha tongotra na ny mandeha fiara aty Antananarivo. Ny amin'ny faritra Ambatolampy ihany moa no atao zay fisavana zay. Andrasan'ny maro anamora ny fanaraha-mason'ny fivezivezen'ny omby eto Madagasikara ny fampiasana ilay taratasy nomby tokana izay apetraka sy ho ampiasaina manomboka ny 12 Aogositra ho avy izao.
fandraisana andraikitra mahalon'ireo vehivavy sahirana ara-pivelomana izay ny tena tanjona napetraky ny masoivo turka sy ny senama tamin'ny fanamboarana ny trano fampiofanana amin'ny asa tanana ho an'ireo vehivavy sahirana. Izy no saondra manambady ary mananjanaka 4, ny iray efa manambady, 7 taona kosa ny farandrindra, mpanasalamy saondra ary mpivarotra voninkazo indraindray. Tsy ampiainan'izy rehetra nefa raha ny vola miditra ao an-tokantranony, ray alina ny vola azony isam-bolana amin'ny sasalamba-taony, manodidina ny 7 ka hatramin'ny 20 lamba isan'andro no sasany eto Andavamamba, mpanao asan-tselika ka mba mampiditra 2 hatramin'ny 5,000 isan'andro kosa ny vadiny. Tena betsaka mihitsy tsy ampy, ny anazy zany isan'andro, karama isan'andro ny anazy atselika, dia ny anazy le atselika izy zany tompoko ataona isakafo, le 25,000 ameny sakafo zany tompoko iny, dia rehefa le mba farany volana iny dia ny anay zanakay indraindray mandoa kolazy le ry amin'ny fianarana dia andoavana kolazy kely. Manao ahoana amin'ny fiainana-tokantranony, azo tarafina amin'ny sakafo hoaniny isan'andro sy ny fahafahany mba mampifaly araka izay tratra ny ankohonany izany. Isaky ninonareo sy zandrinareo no mahazo kilalao ohatra na mahazo? Tsy mahazo zay. Tamin'ny oviana zao nareo nahazo kilalao farany? Tsy nahazo zay. Inona ny zavatra matetika fihinanareo? Hanana. Isaky ninona zao nareo mihinan-kena ato an-trano? Sakalady. Indraindray zay mihinana dia indraindray tsy mihinana. Malahelo ny reny mihaino anjanany toy izao, mba fanindriny ny hamoaka ny fianakaviany amin'ny fahantrana ka nahatonga azy hianatra asa tanana etsy amin'ny fitoeram-piofanana etsy amin'ny senam. Le tena ao anatin'ny fahasiaranana zany. Marefo izy tsika amin'ny atao hoe vulnérable dia marefo. Ka reny zany no atsona satria samy malalitsika fa maimaimpona ny fampianarana izay ho atao ato. Ho fanampiny indrindra ireo vehivavy sahirana toa ny saondra no nananganany masoivo turka amin'ny alalan'ity kasy ny senam ity toeram-piofanana ny vehivavy sahirana ity, fampianarana asa tanana dia ny zaitra, ny fanamboarana kojakoja toy ny firavaka ary ny tenina no ianarana amin'izany. Efa vonina avokoa na ny mpampiofana na ireo iofana rehetra, maimaimpona ny fianarana amin'izany ka efa voafaritra avokoa ireo anaraka fampiofanana toa ny saondra. Mikasany anitatra izao tetikasa izao manerana nosy moa ny masoivo turka izay namatsy manontolo ny tetikasa, ary izy ireo ihany koa no anaraka ny fampiofanan'ireo vehivavy sahirana mandritry ny herintaona. Fisorohana amin'ny fahantrana no tena tanjona ka isana manampy ireo mpiofana ahita lalam-barotra ny fitoerana eto amin'ny senam. Omaly no notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny trano fampiofanana etsy amin'ny senam. Tsy fantatra nakajy politika na tena asa sosialy itohan'ny vahoaka. Politika manakaiky ny vahoaka no apetraka mba hisiny ny mira lenta eo amin'ny samy olona hoy ireo mivondrona ao amin'ny cellule de crise. Ny ambangovangony miaraka amin'ny mpanao gazety Maritsona. Nidina tetsy amin'ny faritra Pefilo la Réunion kely. Ny to tetsy Manaritsoa ao anaty azo, nietsika ho fizarana vary maimaimpona nataon'ireo mivondrona ao anatin'ny cellule de crise. Tsotra ny antondian'izy ireo dia tsy miresaka momba ny politika fa ny fizarana vary ho an'ireo vahoaka sahirana no tanjon'izy ireo. Satria dia tafalatsaka tanteraka ao anatin'izay fahantrana izay ny 20 isanjaton'ny vahoaka malagasy manerana ny Madagasikara. Vary 500 kilao no nozaraina tamin'ny ponina miisa teo amin'ny 5,200 mahery teo eo. Ary nahazo 2 kilao avokoa ireo olona izay voafaritra tao anatin'izany. Teny le vahoaka hoe zay nge raha mamonjy le fivoriana dia lasa tsy misakafo tsony satria ny asanay androany dia anefanay ny trosa afaka omaly. Zay zany tenen'le vahoaka, tena efa mijaly be reo zany vahoaka dia zay hoe andao ary fahanampy kely. Fa izahay dia hatramin'ny 2010 dia efa niteny foana fa tsy maintsy ataon'ireo fondation du système teo ny tsena mora, ny vary mora, ny zao mora, tsy possible. Tip-top daholo regny, tip-top, zavatra tip-top tsy tokony atao eto amin'ny firenena fa jerena ny zavatra tena mahomby, système tena mety, zay ny tokony atao. Fa io zavatra hoe mba nitaraina taminay le vahoaka dia mba manao kely zay fa tsy ho mihitsy ny vahaolana. Mivelatra amin'ny sehatra rehetra ny cellule de crise fa tsy mijanona eo amin'ny sehatra politika intsony. Ary dia ifantoka tanteraka ihany koa amin'ny fijerevana ny mahaolona sy ny sotoavana malagasy. Indrina ihany koa fa eo amin'ny resaka momba ny fijerena ifotony ireo vahoaka sahirana manerana Madagasikara eo amin'izay sehatra ara-panatanjahantena izay. Ny kibovoky no vady manohana, hoy ireo nahazo tombotsoa. Faly be mahitsy fa voko va? Efa nisy. Tsy haiko intelo sa inefatra.
eny tompo tety mihitsy na lehibe anay zay tsy manana ipetrahana fa any alavitra be misy anay any be pasy dia zay tsy manambola amin'ny fainatrano dia ety zay mipetraka fiarahamonina mahafinaritra fa arakaraka ilay olona ihany efatra vavy-tokana dia telolahy tsisy mianatra na ny ray azy tsy manambola za tsy manambady fa za rery tety mihitsy any lehibe tamin'ny mbola trano tsorava. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana kosa efatrandro mialohan'ny fanadinana BEPC manahoana ny fiomanan'ireo mpiadina, inona ny tokony ataon'ireo ray aman-dreny hanampiana azy ireny ary inona ny toromarika tsara tadiana avy amin'ny mpampianatra fanadihadiana. Niaraka nanala ny fanadinana BEPC Ianja Siony mpiravavy tamin'ny taondasa fa tsy afaka. Na dia efa namery taona azy izy ireo tsy nanao ambanin-javatra ny famerenana ary efa hatramin'ny fiandohan'ny taona no nakabahana mba hialana amin'ny fahatokisa-tena be loatra. Amin'izao akatoky ny fanadinana izao efa tiany tanteraka ny tsy fahombiazana tamin'ny herintaona. Tsy mianatra be intsony izy ireo ankoatra ny famerenana tsotsotra. Makaina ary manao ny raharaha fanao ny ao an-trano amin'ny andavanandro sisa nataon'izy ireo. Mijery dia mitadidy dia mandrapy pilon dia raisina tsoratra izay tadidy amin'ny saina dia avy eo amin'ny maraina mijery kahie kely dia amin'ny atoandro mamerimberina. Matatao ihatra ihany fa tsy maintsy hoe hatrihana ilay zavatra satria efa nomanina. Tsy mikeliana ihany koa ny reny anja amin'ny fanampiana azy eo amin'ny lafiny rehetra arak'izay hoenti-manana misy eo ampelantanany amin'ny fotoan'ny fanadinana vao ezahana tsaraina ny sakafo. Fanomanana anazy zany dia manara-maso anazy tamin'ny herinandro iny mianatra lesona. Ny anazy aloha isaky manara fanadinana ny zanako rehetrarehetra dia trondro foana ny ataoko laokany satria izay zany mba ohatrany hoe mba maivamaivana aminazy tsy manara fanadinana fa tsy dia miomana be hoe inonako ny eo ampelantanana ihany ny ambomboarina. Raha hevitry ireo mpampianatra kosa indray no anontaniana dia ireo taranja fototra toy ny tantara sy jeografia, ny kajy ary ny fizika sy ny chimie no tokony hamafisin'ireo mpianatra saingy tsy tokony ho tsintsoniavina ihany koa ireo taranja hafa. Amin'izay efa akaiky izao zany tsy afaka manao uniforme hafa be intsony fa dia mamerina arak'izay tokony ho izy aho fomaraina dia mamerina kely amin'ny atsasakadiny mahery kely ohatr'izany ao. Dia ny amin'ny matory torimaso mihitsy zany dia ny sakafo mba atao mila fahasalamana tsara izy zany le hery atrehany amin'ilay fanadinana. Miisa 3,773 hetsy no isan'ireo mpiadina manerana ny nosy. Ny fitadiana ny tena mila kajiana tsara. Ny fisian'ny omega 3 ao anatin'ny trondro ohatra dia manampy amin'ny fiasan'ny atidoha. Ny tena tsara dia ny mihinana azy indroa na intelo isan-kerinandro. Efa nanomboka tamin'ny fotoanan'ny fanjanahantany no nisian'ny olan'ny fananantany teto amintsika. Matetika ihany koa no hitranganahantany anivon'ny fitsarana mba rahatonga ambony. Misy anefa ireo dingana afaka arahin'ireo olona maniry hanoratra ny tany efa nohajariano amin'ny anarany mba hanamarinany amin'ny taratasy ara-dalàna ny fananany izany tany izany efa misy raha teo ny fanamorana izany amin'ny alalan'ireo birao ifotony fananantany. Na le olona tompony manana titre na manana certificat foncier na tompony araka ny fomban-drazana na pioto ny vokatra usufruitier zany. Dikan'izay a contrat zany moa zany amin'ny contrat dia fifanarahana. Amin'ny fifanarahana azy dia izay hitan'ilay olona maromaro tsiraisan'ilay olona ao zany fa tsara pina ihany aloha le vahoaka malagasy majinika aloha manao an'izay ohatrinona ny tokony alay dia anjarana ihany koa zay mety afaka manome tanana zany ny société civile hoe ohatrany any Soalala mantsy hoany koa zay hanampy an'ilay olona hoe tokotokony ohatran'izao zany. Fa ny parametra tsy hoe vidin'ilay tany fotsiny hoe ariary zato ny korony tany any Fort Dauphin dia ariary zato fa mba jerena koa hoe ohatrinona inona ny retombé économique eo amin'ilay toerana dia misy calculena ohatrohatran'izay. Dia inany koa no entiny indray manakatony ny fampahalalam-baovao iny. Ho fanatsarana hatrany fifandraisantsika dia misy ny Larataroby 034 07 888 02. Isaoranao naraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny Cool TV sy ny Cool FM hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa ny Excellence Beauté Analamahitsy sy ny Quad 9 Ampefilo. Veloma tompoko.